Voninandony karamany piasa hatramin'ny fahavolon'ny volana desambra lasa teo kosa ny orinasa Sukoma ao Morondava saingy noho ny olana ny arahan'rehetra nalala miantso ny fanomezan-tanan'ny fanjakana araka izany izy ireo amin'ny fitsinjarana izay karamany piasa izay. Na dia teo aza ny vona izay nahazo ny orinasa Sukoma dia vonina ny anefa ireo karaman'ny piasa hatramin'ny fahafolon'ny volana desambra lasa teo ny tompon'andraikitry ny orinasa raha ny fanazavana izay noentiny mpitondra tenin'izy ireo Andriamatoa Zhu Jianping. Alors maintenant, avant le commencement de toutes ces discussions, il vaut mieux qu'on prépare des choses en avant. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de arranger le paiement de salaire pour les employés. Vous voyez, puisque à la fin des derniers jours où on était à Morondava, il y a une partie de ce salaire qu'on n'est pas encore payé. Alors maintenant, on est en train de discuter ce problème avec le ministère de l'Industrie, le chef de région et aussi la Siranala. Aujourd'hui, on vient ici à la primature pour aussi discuter ce problème avec Monsieur le Premier ministre. Mbola sarotra ho an'ireo sy ny tompon'andraikitra sy ho an'ny mpiasan'ny Sukoma no miditra ao amin'ny usine ao Analaiva Morondava ka mangataka izy ireo mba hisy ny komity ahitana ny ministry ny indostria, ny lehiben'ny faritra ary ny avy ao amin'ny Siranala ny andraikitra ny fitsinjarana izany karama izany. Ho an'ireo mpiasa raikitra moa dia ny karama miantomboka ny faha-20 volana novambra hatramin'ny faha-10 volana desambra mifanaraka amin'ny pointage natao no horaisiny. Ho an'ireo mpiasa antselika na ireo employés journaliers et saisonniers dia ny karama miantomboka ny faha-30 volana novambra hatramin'ny faha-10 desambra no horaisiny. Noho ny tsy mbola fisian'ny antoka eo amin'ny fiveren'ny fandriampahalemana eny an-toerana dia mbola mitohy aloha ny lockout tao aorian'ny fanombana fitaovana sy ny fandrombana nisy tao amin'ny Sukoma Morondava. Na tao alohan'ny zavantranga ny faha-10 desambra na tao aorian'izay dia efa nisy ny fionana tamin'ny ministry ny indostria, ny fampantroana ny sehatra tsy miankina sy ny PME. Ny tanjona raha ny voalaza dia ny hitadiavana vahaolana miaraka amin'ny gouvernemanta ary ny isian'ny fandriampahalemana any Morondava.